Nefa nambarateny amin'ny lohateny vaovao dia any Morondava amin'izao fotoana izao ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Coly-Roger ankoatra ny fitsidihana ny tanàna dia nisy ihany koa ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana izay nitanterahana tao amin'ny FLM Andakabe tao isan'ny nasongadiny nandritra ny fandraisan'ny fitenenana ary ny mazava-dehibe ny fifankatiavana sy ny fampanjakana izany eto amin'ny firenena namana Claude Solution any toerana mitatotra ny zava-misy. Ny vantana dia tsy Morondava izay amin'izao fotoana izao ny maraina teo moa no mijadona tao amin'ny toeranam-piaramanidiny Morondava ny lehiben'ny gouvernement ny docteur Coly-Roger izay zanaky ny faritsy Menabe nandriky ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana izay nitamperahana tao amin'ny FJKM Andakabe dia nanambara ny Premier ministre fa zava-dehibe ny fitiavana ary tokony ifampiavana isika malagasy. Misy moa nandriky fotoana ny bavaka izay natao ho an'ny mpitondra rehetra. Ny ariva teo kosa dia misy ny diabe ny presakina sy ny fakantony miala teny amin'ny fampiarotoana asa ny azon'ny podium ety Morondava central nanambara ny ministre amin'ny maha voalohany volana May androany izay andro ho an'ny asa fa hiasa ny mahavelona sy mampandroso atao izay ampananana asa ny malagasy. Volana ny Premier ministre ihany koa fa fotoana izao ialana amin'ny fahantana sy ny fampifanenana fa tokony hiaraka andeha ny fiara mitondra amin'izany ny tsirairay no ampisampezina tany fa ny mpanohitra dia tokony hifanohitra eny. Maro any nambarana iretetika fampiarahana atraty fa ho tonga ny fihoela ety an-toerana ny filoha ery Ravinarimantianina hanomboka ireo amparehetra ireo. Amin'izao fotoana moa dia misy ny famentanana maro samihafa ety amin'ny podium ety amin'ny Morondava central ka fanakanto maro raha lavaka-tsiron'olona no manafana izany fotoana izany. Izay aloha no andro ambara teto Claude Solution vatana ety Morondava.